Aleloia! Miraha firam-baovao ho an'i Jehova, ny fideranazy eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Amen. Iara hivavaka isika. Tompo Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra ao, mbola maneho fisaorana anao izay noho ny famindrapo sy ny fitiavanao anay, ahafahanay indray mandray ny teninao. Irinay Jesosy io mba ho tanolona ka hitsiriany ny teninao ane, ny fo amam-panahinay izay mandinaraka izao fantoarana izao, ary dia manolotra ny dera, ny haja, ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay, ary ny fiadananao kosany dia ho atosika ao aminay tsiraray avy. Tononona ny vavaka ho tanteraka noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy, misaotra ray masonao. Amen. Fifaliana ho any mitondra ny teny fiarabana ho anao amin'izao sabata izao. Engane izao fotoana iarahantsika iaino ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoam-pivavahana manokana ity, hitondra fitahiana ho anao, hitondra fahasoavana ho anao, ary hitondra fiainam-baovao ho anao ho amin'ity sabata ity. Amen.
Mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, koa manasanao aho hanokatra amin'ny baibolinao ao amin'ny Korinthiana 2:4 dia ny 4 tapany voalohany. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Ho tohizantsika ao amin'ny Zakaria 5:17. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, amin'izany andro izany isy folo lava amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-damban'ny jiosy anankiray, ka hanao hoe mba handeha hiaraka aminareo izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. Amen. Izao isika dia tonga eo amin'ny vavaka mandohalika, manasa antsika handeha araka hivavaka. Vavakantsika. Tompo Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, miantso ny anaranao indray izahay amin'ity sabatanao maraina ity. Mangataka aminao izahay ny amelanao ny heloka tsiraray avy, amindra fo aminay anenao. Kehitriny izahay dia ihay no ny teninao aka fotoana fohy, hita ny mpanomponao izay hitondra ny teny anenao, ho fanasitranana ho an'ny fanahinay izany. Kehitriny ihany koa Tompo malalo, mangataka aminao izahay ny hanomezanao anay ny fahasalamana, hanomezanao anay ny hery, ahafahanay manompo anao mandrakarivo. Dia mitahi ny fiangonanay, mitahi ny firenena tsiraray avy izay misy anay. Ny anaranao nangatanay izany vavaka izany. Saotra raha io. Amen. Izao isika dia tonga eo amin'ny fanompoam pivavahana manokana, ny amin'ny fanatitra sy ny famerenana ny ampahafolony. Ka omena fotoana fohy isika hanomana izany mba ho eny am-pelantanantsika. Mahatoky, io no fehezanteny, teny izay tiany Kristy indrindra mba ho tanteraka eo amin'ny olony. Hoy izy eo amin'ny Apokalipsy 7 manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Tantarana lehilahy anankiray izay naneho izany fahatokiana tamin'Andriamanitra izany no isariako ny sainao ankehitriny mba ahafahanao hitoky sy hatoky an'Andriamanitra. I Abrahama dia nanana zanaka lahy, ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama nanao hoe hoento ny zanakao izay tianao, tokana, zanakao tokana, ka hoento ho atao fanatitra. Natoky Abrahama, na dia ny zanany izay tiany indrindra aza, ka natolo no an'Andriamanitra izany. Rehefa tonga teo amin'ny fotoana izay anatanterahana ny fanatitra i Abrahama izay amin'ony ny zanany, dia resy lahatra Andriamanitra fa nahatoky i Abrahama.
Ka rehefa natoky Abrahama dia asaiko ianao hamaky ny izay voalaza ao amin'ny Genesis 2:20 ka ny 7:20. Genesis 2:20 toy izy manao hoe: dia hitahanao tokoa aho ary hamaro dia maro ny taranakao. Dia hitahanao tokoa aho, ho Jehova mantsy any Abrahama. Ry hava-malala, mahatoky mira fitahina. Raha mahatoky ianao anio amin'ny ampahafolony, dia hoy Andriamanitra aminao hoe hitahanao tokoa aho. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, ampio izahay mba hatoky anao, eny, hatoky anao amin'ny famerenana ny ampahafolony sy fanoloranay ny fanatitra. Da io ny fanatitra sy ny ampahafolony izay ho atolotra ihany io mba hankasitrahanao havita amin'ny asa, indrindra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny soatao ny lohateny tantara izay ho antsika ankizy androany angalantsika lesona indray. Mpanompon'Andriamanitra iray
izay niasa tao anatin'ny orinasa momba ny hena. Ary indray andro izy ity dia ny zavatra niseho teo anatin'ilay orinasa. Nikatona tsinahy ilay trano, ilay efitrano fampangatsiahana, ary tao izy variana ny asa tao. Rehefa nirava ny orinasa dia nandondony izy ary tsy nisy namoa. Nikikiky izy, tsy nisy nahare. Niantso vonjeo izy tsy nahentsony tany avelany. Avy eo afaka orairay izay tao arinany io dia tao anatin'ny fotoana izay efa niakely ny heriny ary nenangatsiaka izy ary tonga tany famoisampo mihitsiny satria tsy nanana fanantenana intsony izy hoe ho velona no nisy rangahy anankiray mpiambina tao amin'ilay orinasa izay namono trano. Ary gaga izy fa io fa mbola eo ilay rangahy, ilay mpanompon'Andriamanitra, ary velona soamatsara indray izy. Rehefa avy eo anefa dia nanontany ilay mpanompon'Andriamanitra fa ahoana moa no ahafantaranao fa ato ary ahoana no nahatonga anao teto. Dia hoy ilay mpiambina hoe efa 20 taona niasako teto amin'ity orinasa ity, ary amanjatony ianareo no mandalo eo anoloako maray tsy hariva, fa ianao ilay miarahaba isaky ny maraina ary amin'ny hariva dia ianao ilay manome teny ho anahy, teny mamy, ny teny mitondra fitahiana ho entiko mody any amin'ny ankonako. Tamin'ity androany ity dia tsy nisy ary ny andro mihitsy hoe inona indray ny teny ho entiko mody any amin'ny vady aman-janako. Dia izay nahatonga anahy hoe andeha hamono trano fa sao dia mbola taraiky ao ilay namana, kanjo ianao sao. Tapitra trehony tantara rankizy fa lesona azo tomina amin'izay dia izao. Itsika amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika, amin'ny mahazandrin'i Jesosy antsika dia tokony hanantsika toetra tahaka ny toetran'i Jesosy. Dia mahalala fomba aloha voalohany indrindra tokony hananany ny ankizy rehetra, ary indrindra ihany koa mba olona miavaka tsika eny anivo fiarahamonina, any an-tsekoly, mba ho fifaliana ho an'ny olona rehetra mahita antsika, fifaliana ho an'ny mpampianatra mahita ny fahendrentsika any, mba olona miavaka tsika hoe raha mba eo raha anona dia mahafinaritra be, fa rehefa tsy eo tsika dia anisany anankiray hoe mampalahelo ny olona tsy maha eo antsika satria mahatsiaro izy orohory ny sainy sy ny fanahiny. Izay indray ary ny lesona ho antsika tamin'ity androany ity, fa tiako anefany ny amerenana izao teny izao izay vaky teny fototra no vakiana tamintsika teo iny dia ao amin'ny Korintianina 2:9-4 tapony voalohany. Tiako itsika mba mandray anao tsienjery mandray ny baiboly dia hanokatra izany, ary anao tsienjery an'izy ity mihitsy mandritry ny androm-piainantsika mihitsy. Dia izao ilay teny vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, ary aoka isika mba hanaraka izany fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Ry Andriamanitra tomponay tsara indrindra any an-danitra, misaotranao indray izahay nomenao ny tantara izay manome lesona tsara ho anay eo amin'ny fiainanay. Koa ankehitriny Andriamanitra mangataka izahay ary tsay ho aminay ankizy ny hery fananao masina mba hahafahanay manao ny sitraponao. Izany no vavaka irina sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fana lai baraka
fifaliana ho ary raha lasy anabavy nitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny dian'io ity. Koa manasanao andray ny baibolinao ijery ao amin'ny bokin'i Isaia 80 ao raisitsika eo amin'ny 9:2. Isaia 80 raisitsika eo amin'ny 9:2. Rehefa hitatsika izany teny zany dia hovakitsika amin'ny anaran'Andriamanitra. Zao no vaky ny teny. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa indro ny aizy no manarona ny tany ary aizy pito no manarona ny firenena. Fa aminao kosa no ipotsahany Jehova ary aminao no isehony ny voninahiny. Ny teny zay no vakina teo dia manambara famaizinana ary raha mijery ny soramandro eo ambony isika dia milaza hoe ny voninahitra Jerosalema amin'ny andro avy. Ianao zay manaraka an'izao tenin'Andriamanitra zao dia mino sy manantena fa mahatsapa an'izany hoe aizy pito manarina ny tany ary aizy pito manarina ny firenena. Na aiza naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia mahatsapa ianao fa tena feno aizina. Ny aizina zay lazainy eto dia faratsiana. Raha mijery zavatra amin'ny televiziona ianao dia tao zavatra matsiravina, tao zavatra feno aya, tao zavatra feno tibitiby, zavatra tsy mazava. Zay zavatra jeren'ny masonao tao makivy avokoa. Ny zavatra renen'ny sofinao tao loza avokoa. Ny teny avoakan'ny olona rehetra dia tao loza avokoa. Zany zavatra zany no misy amin'izao vaninandro iainantsika izao. Kanefa kosa milaza ny tenin'Andriamanitra fa hoe fa aminao kosa no iposahan'i Jehova ary aminao no isehony ny voninahiny. Ianao zay manaraka an'izao fampianarana izao. Aza mbola kivy amin'izany aiziny zao tontolo izao ianao, fa mbola miposahany fahazavana ny tenin'Andriamanitra ianao ary fidin'Andriamanitra ianao ho fahazavana ao anatin'izany aizy pito manarona ny tany, aizy pito manarona ny firenena izany. Antso no ataon'ny tompo aminao amin'ny tian'io ity. Mba ho tena vavolombelona tokoa ianao, anaraka ny tompo amin'izany antso nataony izany. Zavatra anankiray izay tokony ialantsika eo amin'izany aiziny zany dia tsotra foana. Andeha amadika ny baibolitsika ka ijery ao amin'ny Romanina 12 ny 2. Romanina 12 ny 2. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady angasitrahana. Avekiko indray, Romanina 12 ny 2. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady angasitrahana no marina. Ho anao zay manaraka an'izao fampianarana izao, tao anatin'ny aizina mahafantatra an'izany aiziny zany ianao, fa nitory lalana omen'Andriamanitra anao dia hoe mialahy amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy hialo ao amin'izao tontolo izao anao, fa kosa asain'Andriamanitra hialo ao anatin'izao tontolo izao. Fa nahoana moa? Tsotra ny antony. Ny retsim-pandre rehetra eo amin'ny tenantsika olombelona dia mora andairana zavatra raha tanytika tsy mitandrina isika. Ny zavatra jeren'ny masonao mety anitona anao indray ho any amin'ilay aizy pito. Ny zavatra renen'ny sofinao mety anitona anao indray ho any amin'ny aizy pito. Ary izay no mahatonga hiteny aminao amin'ity an'io ity, mifidy anao Andriamanitra. Efa miposaka ao aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Irian'Andriamanitra ianao ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Ary manaraka dia valazany hoe fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra.
enjana ary sarotra amin'ny olona ny miala amin'ny fahazaran-dratsy. Mety mbola ao anatin'ny fakamoana sy ny aizi-pitony tsy fahalalana ianao amin'izao fotoana izao, na mety misy aizina zay mety manandevo anao ihany koa. Anisan'izany ny mahatonga ny asan'ny olona tsy anjara satria variana eo amin'izao tontolo izao. Iava malala, firifiry moa ny olona no mandany fotoana amin'izany Facebook. Za tsy miteny hoe ratsy ny Facebook, fa anisan'ny aizina tonga antsika tsy ahita ny tara-pahazavana omena Andriamanitra antsika zany. Adiny firy isan'andro ianao no manoka tena ho fahazavana eo anivo ny tokantranonao, eo anivo ny mpiara-mianatra aminao, eo anivo ny mpiara-belona aminao. Andro mety izao mba hanaovantsika zany fanavaozana ny saina, amatarantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady ankasitrahana. Ny manaraka ny tompo dia tsy maintsy mafoy ny aminofo ianao. Ny zava-panahy dia tokony azefa-danja noho ny nofo, satria raha ny nofonao no anjaka dia ho potika ihany ao anatin'ny aizi-pito eto amin'izao tontolo izao isika. Noho izany dia tsy maintsy mafoy zavatra ary hibanjina lay ho avy mamirapiratra isika. Koa manasanao mbola hijery indray ny ao amin'ny Efesianina, ho an'ny Efesianina, Efesianina toko fahatelo amby folo ka ny andininy, Efesianina toko fahenina ny andininy fahatelo amby folo. Efesianina toko fahenina ny andininy fahatelo amby folo. Fa isika tsy ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo. Sarina baiko ny tenin'Andriamanitra eto. Averiko indray hoe ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo. Manana torolalàn'Andriamanitra azahoantsika miaraka aminy mba hanoherantsika zay tsy avy amin'ny tompo ka hamoizantsika ny eo amin'izao tontolo izao. Zavatra mety zao ary tokony ho tanterahantsika dia ny fahafantarana fa hoe olona nofidiny ianao amin'ity anio ity. Tsy kisendrasendra na henonao izao tenin'Andriamanitra zao, fa mila fiovana, fanavaozana eo amin'ny fomba amampanao sy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Aoka tsy ho fahazarana fotsiny ka anao tahaka ny olona hoe satria mpivavaka ny dadanao, mpivavaka ny mamanao, mpivavaka ny fianakavianao dia miditra ao am-piangonana ianao. Famonjena dia isam-batan'olona. Ary matoa mandray an'izany teny zany ianao amin'ity anio ity. Dia tian'Andriamanitra fa ianao mihitsy ny posaha fahazavana, ka tena ho fahazavana tanteraka ao amin'ny ankonanao amin'izao andro anio izao. Aoka ho vonona mandrakariva, anaiky ny fandaharan'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra ianao, andananao amin'ilay lala masaka zay efa mifaritan'Andriamanitra andianana mba ahitantsika n'ilay fahazavana dia ilay fahazavana avy amin'Andriamanitra. Ary meteza hamoy ny fiainana zay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra araky ny teny teo hoe meteza amin'ny fanavaozana ny saina, amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady marina no ankasitrahan'ny tompo. Tsy mora nefa ny dingana tokony arahanao amin'izany, satria misy ezaka lehibe tokony harahana amin'izany fanarahana an'Andriamanitra zany. Hitantsika ao amin'ny Filipianina toko fahatelo ny andininy fahavalo no raisintsika. Filipianina toko fahatelo ka ny andininy fahavalo no raisintsika. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tokoa, fa ataoko ho faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny foarana ny hatsaran'ny fahalalana Kristy Jesosy tompoko, izay nieretako ny faty antoka ny zavatra rehetra ka nataoko ho taimboraka ireny mba ahazahoako an'i Kristy. Ho anao
zay manaraka nyity teny ity dia milaza fa hoe tena ataoko fahatyantroko avokoa izy ny zavatra rehetra no ny fioarana ny hatsarany ny fahalalana ny Kristy. Mangetaeta fitoana ny nanarahanao an'Andriamanitra. Inona ny zavatra tsapanao sa ny fiainanao omaly ihany ny mbola fiainanao an'io? Tsy zay no tena hoe kristianina manaraka an'Andriamanitra. Efa nanana an'ilay fivoana teo amin'ny toe-tsaina ianao dia ahita an'ilay tara-pahazavana avy amin'ny Tompo ka ho tsapanao fa ny miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia tsy maintsy mafoy zao fiainana zay mety mandalo zao. Ataovy taimboraka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fahalalana an' Jesosy Kristy mba hahatonga anao ahita fafinaretana fifaliana amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Raisy ny fedian'Andriamanitra hoentina miady dia ny fanamasina zany lay mpitari-dalana, satria tenin'ny Tompo raha teo ny teny hoe raha tsy tonga ety aminareo ny mpananatra dia ny fanamasina zany dia tsy ahita zony amin'ny lalana zay tokony alehan'ny kristianina. Rahalahy malala, ranabavy malala, mino sy manantena fa am'tian'io ity dia anana hery lehibe, fanapa-kevitra lehibe anao anarahanao an'Andriamanitra, ary izay no mahatonga ny teny hoe aispito no manarina ny tany, ary tonga eo aminao ny fahazavan'Andriamanitra meteza anokatra ny fonao. Itsiriny zany tenin'Andriamanitra zany atonga anao anana lay fanantenana tokoa, ka ne izany izy ifandray aminao, araka ny lazaiko tery aloha hoe ny retsim-panderetra ny masona ny sofina de mety ampitatsika ny fahasoavana sy ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. Ary raisiko lay teny zay nivakin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny voalohany teo amin'ny Zakaria 4:7, Zakaria 4:7 ny andininy 7:20 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro amin'izany andro zany dia isy folahy avy amin'ny firenena samy hafa fiteny rehetra hiazona ny sisy dambany jiosy anankiray ka hanao hoe mba andeha anaraka anareo izay fifarenay fa momba anareo Andriamanitra. Aveko ndre mandeha lay teny zay nivakiana teo hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro amin'izany andro zany dia isy folahy avy amin'ny firenena samy hafa fiteny rehetra niazona ny sisy dambany jiosy anankiray ka hanao hoe mba andeha anaraka anareo izay fifarenay fa momba anareo Andriamanitra. Ho anao zay nanaraka an'izao famparezana fampianaran'izao de tadio fa tary aloha zay nilaza fa hoe aispito no manarina ny tany, aispito no manarina ny firenena. Ianao ny mpisahany fahazavan'Andriamanitra ary ianao lay fahazavana zay hitondra ny fahazavana eo amin'ny tontolo misy anao. Ary tsindriko lay hiteny hoe mba andeha anaraka anao izay ho lay firenena zay atao anatin'ny Espito, fa efa renireo fireneny reo fa tena ao aminao Andriamanitra rahalahy sy anabavy malala. Mitsangana mijoroa, mandehana toroy ilay fahazavana avy amin'Andriamanitra dia ho hitanao fa azo lay fiadanana, zay fiadanana tsy takony zao tontolo zao no azonao, fa lay fiadanana avy amin'Andriamanitra. Ho tahinane zay teny tsotra sady foy zay ho anao zay nanaraka an'izao fotoana izao mba ho tonga amin'ilay fanavozana ny saina ka ho fantatra ao ny sitrapon'Andriamanitra. Come and
Ivavakisika. Tompo ray masina tsara zay ny an-danitro, maneho fisaorana anao mandrakarivo zay satria tsampanay ny fitiavanao anay. Tsampanay tokoa fa mandaly aisim-pito ny toerana misy anay, kanefa dia tamin'ity maraina ity de nifidy olona ianao mba ho fahazavana eo amin'ny tontolo misy azy. Ka zay manaraka an'izao fampianarana sy teninao zao tompo, de ho tanteraka kito ny teny fa isy olona folahy firenena maro samihafa hiazona ny sisin-dambany, ka ilobava hoe anaraka anao tokoa zahay, fa hitanay zao fa momba anao Andriamanitra. Ho anao ny dera ny haja ny voninahitra, ny fiadanana ampy mizara kosany ho atosako ao aminay tsiraray avy. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaranao Jesosy, misaotra ray masino. Amen.